Fadanan'ny tompo pasteur, fadananao antsika rehetra. Fahalezavanao an'ity témoignage ity voninahitran'Andriamanitra irery ihany fa tamin'ny samedi 3 dia nisy délivrance taty à Paris momba ny blocagen'ny vola, blocagen'ny asa. Dia nandritra izay délivrance izay zany dia nizahatra nitranga toy izao tamin'ny taty amin'ny tenako zany hoe rehefa nanomboka ny délivrance zany za rehetra izay mivavaka rehetra tena nafana, tena nakotrakotraka mihitsy ny délivrance sy ny fanahy masina. Dia tamin'ny voalohany sentira mainy lelako no nafana be voalohany indrindra. Dia navaivay be lelako dia tena nainga tsy avy niaina mihitsy dia après amin'izay nidina tamin'ny tanako amin'izay voly nangonosana be mihitsy ny tanako anankiroa. Dia io pasteur amin'izay nanampy anahy nitazona ny tanako anankiroa fa tena nifotrofotra be mihitsy ny tanako anankiroa. Dia nivavaka dia tena afaka tena nisentira hoe libéré, nisentira hoe afaka tanteraka. Dia izay anaovako témoignage antsika rahalahy rahavavy tena hoe tsara ny tompo tena tsara ny tompo fa ny asako bloqué nandritra ny 3 volana ny asako bloqué na misy ary dia misy tsy tonga ny olona, misy tonga dia tsy manome vaovao tsotro izao fotsiny fa après le déblocage ny asa iny délivrance tamin'ny samedi 3 dia tena vany asako. Ny sabotsy arivany fotsiny dia efa nanomboka ny antso daholo ny ankamaroan'ny client rehetrarehetra sy ny client vaovao. Dia efa nanomboka nameny ny agendako ny rendez-vous. Dia tena hoe be dia be indray ary ny tsy voaray. Mpanao massage moa ny asako aty à France fa tena be dia be ary tena hoe à volonté ozy ny tompo hoe meko anao daholo zay mahory anao fa aza manahy fa menao fotsiny ihany. Dia izay no mba tiako anaovana partage an'ity vidéo ity na dia ataoko hoe efa niantso an'ny pasteur ity na raha ny larobia na lakamisy niny teny hoe efa manokatra ny sokatra ny asako pasteur. Halleluja, nanokatra ny sokatra ny asako pasteur fa tena efa tsy arako aza dia be dia be ara noho ny annuleko, be dia be ara ny tsy niraisiko ary mbola hatramin'izao mbola be dia mbola mitohy foana ny rendez-vous. Fa dia mankasitraka ary mankahery antsika ary mankasitraka pasteur tongava foana aty aminay aty fa tena ilaina ny fampianarana ara-panahy ny délivrance tena ilainay aty fa dia misaotra sy mankasitraka pasteur dia miandry fa tongavanao indray zay ianao ny teny tamin'ny sabotsy ho avy indray ianao d'ici quelques jours na quelques semaines fa tena mitompo anay apetraka amin'ny tompo ny fanahinao sy ny fianakavianao sy ny ankohonanao pasteur fa tena mankasitraka fa tena azafady tena nanova fiainako aty matimaty ny fanahy zany amin'le rythme an'le asa, ny rythme ny fiainana, ny énergie négative ny firenena aty koa tady hifindra fa tena hoe le vavaka zany sy ny fitondraminao anay ara-panahy tena nanampy be anay tena nanavitra anay amin'ny zogan'ny satana fa dia misaotra sy mankasitraka pasteur dia amin'ny sabotsy indray tsika makasitraka pasteur. Ny voninahitra fanomezam-boninahitran'Andriamanitra ny anaovako fijoroana amin'ny vavolombelona eto fa efa tsy androko ny amin'ny manaraka fa satria tena fanomezam-boninahitran'Andriamanitra koa izay misaotra an'Andriamanitra ary misaotra amin'ny pasteur moa efa ny rahan'Andriamanitra hitondra famonjena ho anay aty na hamonjy ny fiainam-panahinay mihitsy sady mampahery amin'ny ara-panahinay fa za mbola tsy ela moa ny enoko ny fampianaran'ny pasteur io fa vao naheno tonga dia efa nanintona sady resy lahatra ako zany. Dia ino koa moa dia vao tonga moa pasteur le niresaka tamiko indray mandeha tadidiko iny tamin'ny telefona iny dia ohatran'ny nisy fifaliana be zany tato anaty dia nisy fotoana pasteur nivavaka ho anay telo mianaka. Vavaka tsy dia ela ilay izy fa vavaka fo dia napetrako tamin'izay marary anahy tamin'iny fotoana iny zany ny tanako napetrako tamin'iny dia nisy vavaka natao amin'ny pasteur mihitsy ho anay telo mianaka zany dia za molona nisy hémorroïde za ty fa za moa tsy niresaka ny pasteur an'izay fa nisy hémorroïde zay dia isaky ny reraka na mipetraka elaela ny asako moa mandeha lava na tobile dia fa mihetsika foana le izy dia ndraindray sarotra be na mipetraka raha ndraindray tsy vita koa na mamindra raha ndraindray tsy vita koa
de nandeha crise foana izy io de tamin'ny vavaka nataon'ny pasitera tamin'iny fotoana iny de ny pitsony iny tsy tadidiko tsony lay izy nanjavona ho azy taloha na mandeha mivoaka mandeha amin'ny WC manao ino moa zany mivoaka de fa narary tsy mijaly mihitsy taloha teo fa de tamin'iny fotoana iny izy io tokony nanao témoignage tany tamin'ny samedi teo fa ino fa le fotoana moa fa enjikenjehana tamin'ireny de aleo tonga de ataoko ohatran'izao le izy par téléphone fa tsy mandra ny saiko raha tsy manao témoignage ahako de nanjavona tsy ino zao nanao voyage nakany à Paris de niverina io zao raha taloha teo manao an'ireny de fa mihetsika hémorroïde de marary de na tsy afaka mipetraka mihitsy na mamindra mandeha miasa foana mandeha fa izy io faneko tamin'ny dokotera efa ela be tamin'izao tonga teto nentiko fa pomade zay fotsiny nameny de zako mola tsy de mandeha dokotera zany za zany na de mbola tsy de hoe resy lahatra firy angamba taloha mbola tsy de hoe tsy haiko fitenenana azy fa za taloha mako za tia mako ohatrany hoe mandeha amin'ny finoana zany ametrahako tanana rehefa misy zavatra tsy salama de ametra tanana hémorroïde io zany entiko ambavaka foana de mbola marary anahy foana fa tena vavaka nataon'ny pasitera tena nanjavona efa elaela napisy hémorroïde anazy satria papanay nisy an'izy io de ny bebe koa nisy an'izy io ohatrany hoe maladie héréditaire angamba tsy haiko ino fa tena isaorana an'Andriamanitra de omaly moa zany le tany amin'le délivrance be tany am-piangonana omaly iny za olona marary fo koa hatramin'ny de izy koa hatramin'ny nahafatin'ny ray aman-dreniko zany io partie gauche ko marary foana ako zany isaky ny reraka izy marary foana izy io amin'ny foko eto zany izy io fatako mihitsy amin'ny fo de ny délivrance omaly iny de apetrao amin'ny izay marary anao ny délivrance nataon'ny pasitera de zao atsapako fa tena maiva ny foko io tena voninahitra ho an'Andriamanitra mbola misy koa amin'ny arabola tamin'le tamin'ny voalohany nisy fotoana nandefa vola tamin'ny pasitera vao tonga mihitsy vao niresaka tamin'ny pasitera mihitsy nandefa vola de nandehan'Andriamanitra voninahiny nino rehefa verseny karamako de tsaraka ny eritreretiko zany satria moko karamako efa fatako hoe ohatran'izao par mois de tsaraka ny eritreretiko no tena isaorako an'Andriamanitra de voninahitra an'Andriamanitra fa tena tahiny tomponao pasitera tena mbola ampitombo an'Andriamanitra hatrany hatrany fanomezam-pahasoavana efa nomeny anao fa tena mitondra fahazam-panao ho an'olona rehetrarehetra mihitsy eran'izao tontolo zao tena mitondra famonjena ho an'olona rehetrarehetra mba tena ivoa mba tena ho taitra ny olona mba tena hirombaka zany tena hoe hirombaka famonjena ny famonjena tena hoe famonjena gratuit fa tsy hoe andoavam-bola tamin'ny voalohany karamako zany indraindray ataon'ny zareo indray 1500 € satria ny moa zany ny heure supplémentaire ako zany alondry zareo isan'ny farany taona fa tsy ataon'ny zareo par mois ohatra za miasa mihoatra misy heure supplémentaire foana de tamin'ity nanomboka hatramin'ny près zany vavan'ny pasitera iny jereko niova satria 1500 izy tamin'ny voalohany rehefa ny vavan'ny pasitera tonga de 1800 ary zay tonga de nandefasako vola tamin'ny pasitera misy todo suite zay fitahina be ty fanaovana asan'Andriamanitra matoa ny mezana an'ity mbola nisy zany mandeha any Paris mivavaka de vadiko taty nividy tomobily izy de i tomobily zany tamin'ny andro tsy hay omaly izy nividy an'izy io nazy to satria misy tobile manko izy fa ohatrany misy problème le tobile de zany efa nivavaka ataoko ome tobile fa ilay anompo anao Andriamanitra amizay moa izy mba mandeha koa izy mitondra miaraka izy misy tobile fa misy problème misy mazavatra manenoneno zay ka le amin'ty électronique amizao ty moa le tobile sarotra de tsy hita ny anaovana azy mandeha amin'ny garage de ataon'ny zareo lafo be ny fanamboarana azy de sorena tamin'iny izy de zany nivavaka atao mba mahazo tobile tsotra hoe izy io mba ahafahana ny amiko ny zavatra rehetrarehetra ananako anompoko an'Andriamanitra zay foana ny anazy zany hoe mba hoentina anompona an'Andriamanitra zany verina avy any iny zany ozy mividy tobile ary azoko mora ozy izy ary tsotra ozy le tobile tsy sarotra mihitsy raha ohatra izy misy problème ozy nazahana ozy de efa mahavita azy ozy tsotra le tobile fa de sady tsy mandany sady économique tsy mandany essence mihitsy tsy mandany anana be de Andriamanitra zay ny valim-bava